ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika rehefa tratra ity talata fahadimy ny volana janoary ity. Ny mofinaina valahatra hotsika anio dia ny apokalipsy toko fa 7:20. Apokalipsy toko fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Apokalipsy toko fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Rehefa afaka izany dia nahare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra raha hoe haleloia, ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamantsika, fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangatsangany ary namaly azy noho ny ranon'ny mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fanondrony ireo hoe haleloia, ary ny setroky ny tanàna dia niakatra mandrakizay. Ary ny olona 420 sy ny zava-manana 4 dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay nipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, bon'ny seza fiandrianana ka nanao hoe amen, haleloia. Misy hira protestanty zay afaka malala noforon'ny Elvin Hid, ny hira fa 150. Ny hira lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re, enio izany fen'ny olona maro izay faly tokoa mihira hoe haleloia, amen. Nalaina avy tamin'ity apokalipsy toko fa 7:20 ity izy io, sy nalaina tamin'ny bokin'ny salama. Elvin Hid izay mpampianatra a Norvégianina, ary fa tsy luteranina akory ny finoany fa metodiste izy. Teraka tany amin'ny 20 tany hoany izany hoe tany fiandohanany 720, maty taty amin'ny faraparany tsy dia ela velona loatra taty amin'ny taona 20 taty ity, raha tsy diso vehivavy izay namorona hira betsaka. Ary isan'ny hira malaza izay noforoniny ity hira fa 150 ity. Ny mampalahelo kely amin'ny fiainantsika protestanta FFP ankehitriny io dia tsy soratana ao amin'ilay fihiranantsony ilay nandika azy tamin'ny teny malagasy. Ilay namorona azy tamin'ny teny norvégianina io Elvin Hid io, hira 150 io zany. Fa ilay nandika azy tamin'ny teny malagasy, satria tsy namorona ny hira 150 amin'ny teny malagasy mihitsy Elvin Hid, fa tamin'ny teny nandikany azy. Fa ilay malagasy nandika azy na ilay missionnaire nandika azy dia tsy voasoratra ao anatin'ilay index-ny fihiranantsika. Teo aloha ilay izy voasoratra hoe ohatra hoe rabary nandika azy, fa tsy rabary akory namorona n'le ohatra hoe ny hira Jesosy no mpiandry ny fiangonanay, hira fa 20 ohatra, dia ny fironina nadika ny rabary tamin'ny teny malagasy ohatra. Fa tsy rabary mihitsy namorona ny tompon'ny feoana, ny tompon'ny tonony, fa nandika fotsiny izy. Fa misy fahadisoana izay efa matetika ahitsy moa izy io riavako, ny hoe aoka mba ho hita ao anatin'ny index-ny fihiranantsika io, tsy ilay namorona azy tamin'ny teny vahiny ihany, fa ilay malagasy nandika azy tamin'ny teny malagasy, na ilay missionnaire nandika azy tamin'ny teny malagasy, aoka mba ho hita ao koa. Folo teny ihany zany fotsika manao hoe Elvin Hid zany nandika an'ilay hira fotsiny fa nandika azy amin'ny teny malagasy io dia olona hafa mihitsy. Dia io hira io zany dia nalaina avy tamin'ity apokalipsy toko fa 7:20 ity, hoe amin'ny andininy fa 4 manao hoe ny olona ny olona 420 sy ny zava-manana 4 dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe amen, haleloia. Io zany lay isan'andinina refrain hira fa 150. Dia ny tapany voalohany moa ny hoe andininy voalohany zany amin'ny apokalipsy toko fa 7:20 manao hoe nare vahoaka be ny hira, nare hira tany an-danitra, arak'ilay tononkira hoe ny hiran'ny lanitra,
dia nanao hoe haleloia ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Dia hitanao reo fa ao anatin'ny isana andininy tapany faharoa izy io na ny andininy voalohany amin'ny hira fatraika sy fitonjato. Zay lay ataontsika hoe fifandraisany ty tenin'ny Trisoatra Masina ty fahitany jaonina ity sy la hira fatraika sy fitonjato. Hira fatraika sy fitonjato zany dia ity apokalipsy ity no nalainy ampy boky ny Salama. Fa inona afaka no hevim-panahy ny jaonina resahana amin'ity fahitana hitany ity. Zany hoe nisokafan'Andriamanitra taminy ny lanitra ahitany ny fiainana mandrakizay. Jaonina zany eo amin'ny nosy Patmo dia nahita nisokafana taminy zao ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Misy vahoaka be dia be ao, vahoaka betsaka, ary vahoaka betsaka mihira, vahoaka betsaka mihira miteran'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany rehefa afaka malala dia tsy olombitsy akory fa vahoaka betsaka. Amin'ny toko alohany dia misy hoe nahita vahoaka betsaka efatra arivo sy efatra alina sy ray hetsy, tsy zay fotsiny fa vahoaka betsaka analika izy, tsy efatra arivo sy efatra alina sy ray hetsy ihany fa vahoaka analika izy. Ary teniteny Jaona hoe vahoaka betsaka. Afaka malala betsaka no amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy hira nadikany be zay le hoe mbola ao ny toeranao, any hoe mbola manana toerana ianao ao amin'izany vahoaka be any fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao fiandohan'ny taona zao dia sokafan'Andriamanitra antsika amin'ny lanitra amin'ny alalan'ny fahitana izay nasehon'ny tompo tamin'ny Jaona eto, dia tiany ianao mba hanana anjara amin'izany fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao mbola ao ny toeranao, mamboatra toeranao anao Jesosy. Zay ny teniny eo amin'ny Jaona 4:20 amboatra fitoeranao anareo, ny toeranao dia efa ao. Efa noman'ny tompo amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ny toeranao, miandry ianao ao izy. Ireo vahoaka marobe dia isan'izany ianao raha miala ety. Amin'izao fiandohan'ny taona zao dia apatsahivon'ny tompo anao ary fa ny maha izy azy an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mihevitra anao ny fiainanao eto ambonin'ny tany any. Tsy niety ihany ny ilanao an'Andriamanitra, niety fandalovana, niety mandalo 70 taona sy 80 taona, fa ny tena homanin'Andriamanitra ao anao dia ny fiainana mandrakizay ary mamboatra zany toerany zany izy. Ray maka nisy tantara kely ny tantarain'ny Ramatoa, ny tantarain'ny neny lava moa zany na Ivolavana Germaine, fony izy nampianatra. Dia ray maka ozy nahita ny fanjakan'Andriamanitra sokafana tahaka zao nanokafana zao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nahita seza be dia be ozy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia misy amin'ireo seza ireo zany lay hita zany sary moa zany le izy fahitana. Dia tahaka amin'ireny ataontsika hoe salle de cinéma reny, rehefa any amin'ireny salle de cinéma na salle de fête na efitrano filanonana reny dia misy an'ilay seza le rehefa tsy hipetrahana dia miakatra, ary rehefa hipetrahana kosa dia ampidinina zany. Dia dia indray maky ty mpanompon'Andriamanitra nanontany an'i Jesosy, ary hono Jesosy inadolo ireo seza be dia be ireo, dia ireo seza ireo dia nomanina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Nomanina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ireo, rehefa vita ny azakazany dia tazanao fa efa reo miandro reo seza hipetrahany. Dia nametra-panontaniana ny mpanompon'Andriamanitra, ary hono ary manino dia ry seza iry miohaka. Na hono le seza ireo miohaka, dia lefa ny tompo hoe miohaka le seza satria lay olona nanamboarana azy efa any amin'ny elo, tsy nifidy akaty fa any amin'ny elo lay olona nanamboarana azy dia miohaka le seza. Fahitana ihany zany zay entina milaza fa ny seza na ny toerana, seza moa nanoarana azy fa tsy voatery seza ihany loatra, tsy zay loatra midikany hoe toerana ao amin'ny Jaona, tsy hoe seza ihany fa le maha izy azy mihitsy, zany hoe lay misy anjara mihitsy ao. Afaka malala amin'ity apokalipsy ity zany dia zao hitan'ny Jaona reo vahoaka reny mozy izy. Izy manao hoe nahare feo, tsy hitany akory, tsy nampahitan'ny tompo azy mihitsy hoe nitarehan'ireo olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria tsy zay ny zava-dehibe,
tsy ny fahitany jaona hoe lasa any ve i Mosesy any ve Abrahama any ve i Jona any ve i Ezekiela sy Jeremia any ve tsy nasihony tompo azy mihitsy na ny feoany nafatarany hoe vahoaka be dehibe. Andriamanitra tsy mamperitreritra lay fahitana mamperitreritra ho isika tsy voatery hoe diso fa mamperitreritra le hoe olona nahita fahitana dia nahita ny olona be dehibe sady any fanjakan'Andriamanitra na nahita ny elo koa azy ka manao hoe raha ny afany amin'ny elo sady raha ny fahitako any amin'ny elo raha ny afa mahay any amin'ny elo raha misy mpiandro ony any misy pastera ony any misy mopera ony any misy zao ony any eto dia naseho ny tompo any jaona ny fanjakan'Andriamanitra ny fiaina mandrakizay fa tsy naseho any mihitsy aloha lay tarehany hoe iza ny any iza tsy zay ny zava-dehibe fa hoe vahoaka be dehibe no any ampy ny jaona ny fahitana fa betsaka ny olona anana anjara ny fanjakan'Andriamanitra ianao zany isa na refeo aho izy dia ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra dia mihira afaka malala Andriamanitra zay tompoitsika dia Andriamanitra manomana toerana ao atsika eto ao amin'ny fanjakany tsy ety any ny tahiny atsika fa manomana fiainana mandrakizay ho atsika izy fa ny faharoa dia izao hoy ny andininy manaraka manao hoe mpitsara marin'Andriamanitra dia ny tsara lay vehivavy janga lehibe izy zay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangana. Ny boky ny Apokalipsia dia boky miafina ho isika na boky codé zany hoe boky misy fanalahidy ary misy teny isan-karazany taremarika isan-karazany zay ilaina fantatrao mahaboky ny fanalahidy azy raha ohatra ka mamaky azy tsotra fotsiny ianao dia tsy azonao ohatra zao manao hoe ny tsara lay vehivavy janga lehibe izy lay vehivavy janga lehibe io ny fanjakana Romana. Rehefa mahita ianao amin'ny bokin'ny Apokalipsia hoe lay vehivavy janga lehibe dia ny fanjakana Romana zany satria ny bokin'ny Apokalipsia dia boky miafina boky nosoratana tao anatin'ny fanenjena ny fivavahana kristiana dia tsy nosoratana tao hoe fanjakana Romana fa manjary manahirana dia sary teniny nampiasainy Jaona dia hoe lay vehivavy janga tsy hafa zany fa fanjakana Romana. Zany hoe inona dia izany rehefa malala eto dia asehoan'ny fahitana Jaona fa Andriamanitra dia Andriamanitra mitsara Andriamanitra mahita ny fahoriana ireo mpanompo zay mitondra fangery firiana ary mitsara ireo zay manao herisetra sy tsirariny miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mandoto ny asan'Andriamanitra. Ny atao hoe fijangajangany fanjakana Romana dia le fanompo-tsampy ny fanompo-tsampy nataon'ny fanjakana Romana zay sy nanereny mihitsy ary ny zanatany rehetra hanompo ny amperora ary zay tsy ny tenin'ny amperora hoe tompo dia novonoana zay ny tonjato voalohany zay le fijangajangana fialana fanereniny Romana ny kristianina hiala amin'ny finoana sy ny fisisiny tsy kristianina moa efa nanompo sampy teo. Andriamanitra mitsara zay ny Andriamanitra asehon'ny Apokalipsia 2:20 Andriamanitra mitsara marina tsy mba mitsara vilana. Andriamanitra zay mahita ny ao am-potsy miloaka. Andriamanitra zay mitsara araka ny tokony ho izy tsy mahazaka ny fandotona ny tany tsy mahazaka ny fandotona ny olombelona ny tany tsy mahazaka ny herisetra atao amin'ny mpino mba hampiala azy amin'ny finoana na atao amin'ny mpino noho ny finoany an' Jesosy. Dia izany rehefa malala inona ny hevim-panahy mahazo matoky ianao fa Andriamanitra miaro. Teny tolo malagasy fa na hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa androko ihany ary eto dia marina zany rehefa malala ny hoe mendrasy ianao an'Andriamanitra mety matondra fangery firiana noho ny amin'ny finoana noho ny amin'ny fahamarinana fa matoky fa mpitsara marin'Andriamanitra ka mbola hamaly fity izay rehetra mifikitra sy miazona ny finoana. Ary ray matoka amin'ny Apokalipsia ny teny manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisy ny satroboninahitra ao ary aoka hatoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia azonao ny satroboninahitra fiainana. Fa ny fahatelo rehefa malala hevim-panahy aseho an'ity Apokalipsia 2:7 ty tsy hoe Andriamanitra mpitsara marina ihany ka hiaro sy hiantra ary anampenao amin'ny fijorona vavolombelona fa ny fahatelo sady farany dia ny fahitana hitany Jaona amin'ny andiny ny fahaefatra manao hoe dia mahita an'Andriamanitra mipetraka
eo izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Zany Andriamanitra de mpanjaka. Andriamanitra ny Apokalipsy de Andriamanitra mpanjaka. Andriamanitra raha miteny hoe mpanjaka de tompony zao rehetra zao. Sokafan'Andriamanitra zany lanitra tamin'ny Jaona dia naseriny hoe izy de eo amin'ny seza fiandrianana. Izy ny mpanjaka, mitondro zao rehetra zao, mandidy izao rehetra zao, mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendreny. Zay ny Andriamanitra asehony Apokalipsy. Andriamanitra mitsara, Andriamanitra teraina sy akasitrahana, Andriamanitra mana fahefana, Andriamanitra eo amin'ny voninahiny. De inona ny tokony ho toezatsika rehefa afaka amin'izao andro fahadimy sahady amin'ny taona zao? Zavatra telo lehibe. Voalohany de izao, mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Toy ny hira nosoratany ilay mpanompo vavin'Andriamanitra resahantsika teo Elviny Hidy. Ny hira ny lanitra tsara tokoa re, mahafinaritra re. Ny hira ataon'ny traponjery de toy ny feon'ny rano mahery, de afaka malala. De raha ho Andriamanitra, misoran'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra. Zay ny voalohany de afaka malala. Fa ny faharoa de izao, mareta. Mareta ny fanompona, mareta. Ny antony ampisehoan'Andriamanitra ny Jaona ny fanjakan'Andriamanitra de satria tao anaty fanenjena sy fangiry firina izy, de nisokafan'Andriamanitra tamin'ny lanitra. De any amin'ny andininy fahasivy ny tenenina hoe sampatra zay natsona ho amin'ny zay nasaina ho amin'ny fampakarambadin'ny zanak'ondry. Afaka malala. Mareta ary mba ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ny eto nge mandalo hoe, ny eto nge vetivety, ny eto nge miserany. Zay de lany ny taona ray, zay de nanimbinana herina milatsaka kely sahady ny taona vaovao. Fa ny mandrakizay ianao, aiza ny laninao, aiza ny andaninao ny mandrakizay ianao. Zay ny dikany nanoratana n'itony Apokalipsy itony mba hahatonga anao hanapaharetana amin'ny zava-tsarotra fihetsona vavolombelona, hanapaharetana amin'ny finoana. Hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe nametra-panontaniana hoe iza kay reo vahoaka betsaka tahaka ny firorondroan'ny rano be, andininy fahaenina manao hoe de tahaka ny firoroan'ny rano be, tahaka ny kotokorana mafy ny feo manao hoe halleloia. Any andininy faharoa ny amin'ny ira firaikasy fitonjato de namaly le olona tao fa lay olona tao fanjakan'Andriamanitra hoe tsy zareo fa reo olona reo de zao, ireo olona reo no efa nanasa ny akanjony tamin'ny ranony zanak'ondry. Tsy izy reo fa reo olona reo lay nanao asa soa tamin'ny fiainany tety ambony tany, de avako malala. Faharoa de zao, faharetana. Fa ny fahatelo evi-palaza tiana anananao ateraky ty asan'ny Apokalipsy toko fa 7 ty de zao ry avako malala, fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa feno fiderana fiainanao, fahatokinan'Andriamanitra fa ny Andriamanitra ao de mpanjaka, mahay zao rehetra zao, mitondro zao rehetra zao. Rehefa azonao antoka fa manapaharetana ianao ninninna de zao, manana fanantenana ianao, manana fifaliana ianao, ary manjary misy heviny aminao na de ny ray minitra ao anatin'ny fiainanao azy, satria manana fanantenana. Ingany afaka malala mpamaky vakiny ity taona ity ianao, atsiaro fa fitiavan'Andriamanitra ary efa manomana toerana ho anao eto ambonin'ny tany ianao matoki fa tahiny karakaray, fa matoki fa ho isan'ny vahoaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ka hira tony hira firaikasy fitonjato tony, hira itony tonokiram-baran'ny Apokalipsy itony. Ary Iona indray hoy filazan'ny hira firaikasy fitonjato hoe endre ny fiainana any an-danitra sy ny fiainana mandrakizay. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay fa mahizy ianao Andriamanitra de ianao mpanjaka, ianao mitondro zao rehetra zao, ary tsy mikarakara sy mamelona ihany ianao fa manomana fiainana mandrakizay ho anay koa, ka mahatonga anay mahana fifaliana sy fanantenana amin'ny fiainana ankehitrininay. Ny ankehitrininay tsy fangiry firiana ihany, tsy fangiry firiana loatra, fa ny ankehitrininay fifaliana, ny ankehitrininay fanantenana,
mety mandary zafatsarotra ihany zahay amin'ny maha olombelona amin'ny tafinofo, mety mandary zava-manahirana ihany zahay amin'ny maha olombelona amin'ny tafinofo, mety mandary fangiry firiana ihany noho ny fahasarotra amin'ny firenena vavolombelona, fa zava-poany zany tompo raha oarina amin'ny voninahitra omanina ao anay ao amin'ny fiainana mandrakizay. Maneho mahay anao fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fifaliana, Andriamanitra tompona ao anatin'ny finoana, dia mametraka ny fiainana eo ambany fahasoavanao zay tompo, ho fiderana ny fiainana isan'andro, ho faharetana ny fanomponanao ny isan'andronay, ary ho fifaliana sy fanantenana ny fijoroana vavolombelona. Mitahianay tompo, ho mahatoky zahay amin'ny fanarahana amin'n'anao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.